Vo malala ho ny tompo, mbola ho ampitombonao aminareo hatrany ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra mahatoky amin'ny fahafatesana. Andriamanitra mahatoky amin'ny fahafatesana. Zany no mofinaina voalahatra ho antsika anio ao amin'ny bokin'ny Salamo 4:9, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 17 farany. Andriamanitra mahatoky amin'ny fahafatesana, na hoe mahatoky eo anatrehany fahafatesana. Mizara roa mazava tsara ity salamo nataony Davida ity, na ilay antsoina koa hoe miktama, izay maneho vavaka asandratra eo anatrehan'Andriamanitra. Andaniny hitantsika eto ilay Davida mitaraina misento noho ny fampahorian'ny fahavalo sy ny mpanenjika azy. Eo amin'ny soramandro eo ambony dia hitantsika hoe vavaka nataon'i Davida fony nisambotra azy tany gata ny Filistina. Dia hitantsika eto zany andiam-pitaraina nataon'i Davida zany. Mitady ny aiko izy ny fahavaloko, misafoaka manenjika izy, mampahory ahy, mitady ny aiko, aseho mandra-kariva fa tsy mitsahatra ny manao aza lambo any Davida ireo mpanenjika azy, ary velotaraina sy tomany mihitsy aza Davida mpanompon'Andriamanitra. Tatsika eo amin'ny andininy 9 dia hoy ny voalazany hoe ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko, vontony ranomaso ny fiainan'i Davida. Mahatsiaro tsika ry havako malala, ao anatin'izao herinandro masina izao, ao anatin'ity Alakamisy masina ity, ilay Jesosy Kristy niara-ny fanenjehana, ka raha izy sendra mba hitokana hivavaka no indro niseho maso ny fahavalo. Ary dia hoy ny fitantarany soratra masina azy manao hoe dia nangorohoro ny fanahiny, ary ny dininy dia nipotrapotraka tahaka ny rà. Ny dininy dia tahaka ny rà, nipotrapotraka tamin'ny tany. Tonga ranomaso ho azy ilay fanenjehana maivaivay, indrindra moa nafantarana fa mpianatra mpiaradia tamin'ny tao ihany no nitarika ny fanenjehana azy. Andiam-panenjehana miatraika amin'ny tena, amin'ny aina, ary izany no andikany fa tahaka ny fahafatesana mihitsy aza no mahazo azy eo anatrehan'izany, vontony ranomaso ny mpanompon'Andriamanitra. Etsak'ilan'izay kosa, natoinona hamafy ny fanenjehana, ary na dia ambara eto fa tahaka ny fahafatesana azy ny fiantefana izany fanenjehana izany, dia tsy mitsahatra kosa i Davida manandratra fiderana an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Tatsika miverimberina eto ohatra eo amin'ny andininy 3 sy 4, amin'ny andro atahorako no itokiako anao, Andriamanitra no iderako, Andriamanitra no itokiako. Eny amin'ny andininy 10 sy 11 dia mbola miverina ihany, Andriamanitra no iderako, Jehova no iderako, Andriamanitra no itokiako. Natoinona endrim-pahafatesana mahazo ny mpanompon'Andriamanitra, dia zavatra iray roa no tao aminy dia ny hoe
mahatoky an'Andriamanitra izy, ka na dia eo anatrehan'ny fahafatesana azy dia Andriamanitra mahatoky izy, ka eo an-tanan'izy Andriamanitra avokoa ny fiainany sy ny fiainan'ireo mpampahory azy, ary afaka miaro azy amin'izany Andriamanitra. Aseho eto misy karazam-pahasambarana roa lafy afaka omen'Andriamanitra, andaniny ny fiainam-pahasambarana lavitry ny fiaina tsy hita, fa etsak'ilan'ilay fiainan'Andriamanitra izay fiainana feno fahatsarana, hibanjinana ny mandrakizay izay omen'Andriamanitra ny mahatoky azy. Dia tadiditsika tsara fa ilay Jesosy Kristy izay niaritra fanenjehana dia tonga hatramin'ny fahafatesana, saingy tsy nohazon'ny fahafatesana izy. Araka ny ambaran'ny soratra masina hoe tsy fona ho any amin'ny fiaina tsy hita ny haiko, dia indro Andriamanitra no nanaisitra azy avy any amin'ny toeran'ny fahafatesana, avy any amin'ny toeran'ny maty, avy any amin'ny fasana, ka dia tonga niaina fiainam-pahasambarana sy fiainam-pahavelomana izy. Mazava ry avako ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra arak'izany fa mahatoky Andriamanitra, eno fa na dia eo anatrehan'ny fahafatesana azy. Mahatoky Andriamanitra ka tsy mamela irery ny olona. Mahatoky Andriamanitra ka manomana fiainana tsara, tsara lavitra, tsara voatra ho an'izay mino azy. Revako malala ho ny tompo ho antsika, fampaherezana ho antsika izao tenin'Andriamanitra izao, tsisy ilaza isika fa mafy noho izay fanenjehana nahazo ny tompo nahazo antsika. Tsisy teny isika fa ny ara-pahoriana mafy noho ny amin'ny tompo. Tsisy sahilaza fa niatrika fahafatesana tsy roa aman-tany tahaka izay nahazo an' Jesosy Kristy fa izay. Kanefa ho azy dia nahatoky Andriamanitra ka nanaisitra azy avy amin'izany. Ko anao ihany koa, meo an'Andriamanitra ny toky sy fanantenanao. Apetraho aminy tahaka ny nametrahany Davida azy ny fideranao, ary nahatonga an'i Davida nanao voady mihitsy aza rehefa avy eo. Satria mazava ny fifampiankina-piainan'Andriamanitra sy Davida, ny fifampiankina-piainan'i Davida sy Andriamanitra. Andriamanitra miaro, azo itokiny, Davida kosa mahatoky ka manome ny fiainany feno ho an'Andriamanitra. Ninona fisalasalana arak'izany, ny tahotra, ny fiahiahiana amin'izao fiainana ankehitriny izao, eo anatrehan'izay rehetra mety ho faratsiny tany sy izay rehetra mety ho manodidina anao. Banjiny Jesosy Kristy raha efa niatrika ny herinandro masina. Jereo Jesosy Kristy ilay efa nenjehana sy ny ara-pahoriana, ilay efa nizaka ny tseran'ny aina, fa tao amin'izany nahazahoany fandresena mezinezina, dia ny fiainana nomen'Andriamanitra azy. Andao ary avoko, andao anaraka fotsiny ihany izany lalana efa nosoritan'i Jesosy Kristy ho an'ny mino izany. Andeha anaraka fotsiny ihany ilay lalam-pahasambarana, lalam-piadanana, lalana izay efa nomany tompo ho antsika. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, miombona aminao zahay mangorohoro aty anatinay amin'izao Alakamisy masina izao. Enao Jesosy ilay tao Getsemane, tao amin'ilay sahan'ny oliva, ilay tsisy ny hevitra, tsy nisy nijery, ilay tony nafoy navela irery. Ary ankehitriny izahay miombona aminao fa hay ny lalanao Jesosy no lalam-pamonjena,
ny lalanao Jesosy ny lalam-piadanana. Dia entiny ambavaka eo anatrehanao ny fankalazana ny Alakamisy Masina, izay nanorenanao fanasana masina dia fanasan'ny Tompo, ilay fanasan'ny lanitra mitondra anay hiaina ny fiainan-danitra dia ny ety an-tany. Dia ankinay aminao ny fandaharam-potoana nisam-piangonana, nisam-pitandremana amin'ny fanatanterahana izany. Amin'ny anaranao Jesosy, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.